Anonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharan'izao. Farisy moa ny anarako mipetraka any ambondrona ijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy eto ny amin'ny fahagagana lehibe nataon'i Jesosy tamiko. Miteny aho hoe fahagagana satria moa tena zavatra tsy hain'olombelona natao mihitsy no nataon'Andriamanitra tamiko. Tao anatin'ny taona maro nisy zavatra nandehandeha tany anatin'ny kiboko tany. Narary anazy io tao anatin'ny 9 taona teo eo. Narary anazy nandeha dokotera, nitsabo, nanao échographie, nanao analyse fa tena tsy hitany echo, tsy hitany analyse le aretina nandehandeha tao anatin'ny kiboko. Ka zany aretina zany nitondra tsy fahavanon'anaka tao anatin'ny kiboko. Ka rehefa niona tamin'i Jesosy nanantona mpanompon'Andriamanitra maromaro nitondra vavaka ho ahy. Dia tao anatin'izay nefany manana ny fotoana ny Andriamanitra. Nanao ny adidiko ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay nitondra vavaka koa nanao ny adidina. Fa Jesosy niteny hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia nino natoky fa tsy maintsy miadidy Andriamanitra. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray pasteur moa izy io. Niteny tamiko hoe misy lehilahin'Andriamanitra manana fahasoavana amin'ny ka misy ianao io. Dia fa manantona azy ianao. Dia tsy isa moa le lehilahin'Andriamanitra fa Pasteur Isidore Andrianirina. Dia tsy nisalasala fa nitondra mbavaka aloha. Fa tsy mety zany raha tsy mandeha amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Dia nandeha tamin'ny fitarian'ny fanahy masina moa za dia nakany any amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina. Dia narako ny toro-lalana sy ny toro-hevitra, toro-marika rehetra izay nilazainy tamiko. Nanao ny adidiny koa izy, dia za koa namita ny adidiko. Dia tao anatin'ny 2 volana tapirin'izay dia ny tenin'Andriamanitra nomeny tamiko zany tena nitondra fahasoavana lehibe teo amiko. Sady ny sitrana le aretina tao anatin'ny kiboko hatramin'izao tena tsy mahatsapa, tsy maheno intsony hoe misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kiboko ao, no sady nitoejaza nananaka. Dia izay zany ny fahagagana lehibe nataon'ny tompo tamiko. Ka mampahery anareo izay rehetra manana ka mitovy amiko na dia tsy manana ka mitovy amiko ary nareo fa mety hoe mikorotana tokantrano, mety hoe misy aretina tsy hain'ny dokotera vahana mihitsy fa manome toky anareo fa ao amin'i Jesosy dia tout est possible. Tsy misy zavatra tsy possible zany amin'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra no ijoroko vavolombelona eto. Fa io zanako koa zany dia tanatin'ny taona maro tsy nahazo zanaka. Tsy nahazo zanaka izy. Dia ny vavaka foana izay mianakavy, ny vavaka, tsy nitsahatra ny vavaka. Ary misaotra an'Andriamanitra zahay fa tsy mba nandeha tany amin'ny fanompoan-tsampy zany mihitsy zahay. Na inona zany ny zavatra niseho, na inona zavatra manakana dia tsy nanana saina hoe andeha anatona fanompoan-tsampy na renjaza azy na renjaza tsy nandananay mihitsy zany. Fa dia teny dia ny fanojo tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izy, pasteur izy io, dia niresaka ny olana mahazo azy. Dia le mpanompon'Andriamanitra no niteny hoe tsara aminao manatona ny lehilahin'Andriamanitra dia Pasteur Isidore zany. Dia nandeha tany izy rery nandeha tany. Rehefa nandeha tany izy dia ny fanazava teo ny fampiresaka izy mianaka. Dia rehefa fampiresaka izy mianaka dia ny vavaka ho azy le mpanompon'Andriamanitra. Dia nanome teny ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny Exodosy 23-25 dia ny hoe manompo any Jehovah Andriamanitra ao dia tany haninao sy ny raninao izy ary esoriny aminao ny aretina tsy hisy afa-jazana ao mombo.
dia iny tenin'Andriamanitra iny zany rehefa mivavaka izy dia ampidirina ao anatiny iny tenin'Andriamanitra iny mivavaka isanandro dia kory ny fahagagana ny asan'Andriamanitra zay tsy takatry saina fa ny toejaza lezanao dia faly tena faly ary isaorako Andriamanitra avindrindra fa namaly vavaka izy. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka nyty fandarana ity voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona eto feno fifaliana tokoa moa ary tena faly dia faly satria no ny nazahoany zandriko fahasoavana izay nazahoany an'io izany an'io dia tsy avy amin'iza moa izany fa avy amin'Andriamanitra dia voninahitra lehibe ho anazy irery ihany. Izy moa maro ny mpanompon'Andriamanitra efa nivavaka ho azy fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra moa dia samy manana ny fanomezam-pahasoavany daholo dia sendra zany izy nanantona ny Pasteur Isidore Andrianirina anisany manana fahasoavana zany izy amin'ny fahazahoanan'ilay zazakely dia faly tokoa moa ny fianakaviana rehetra satria nahazo zaza izy afaka daholo ny aretina rehetra izay tao anatin'ny kibony dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehery. Nonona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy manaraka an'izao fandaharan'izao. Farisy moa ny anarako mipetraka any ambondrona ijoro vavolombelona amintsika tsirairay avy eto ny amin'ny fahagagana lehibe nataon'i Jesosy tamiko. Miteny aho hoe fahagagana satria moa tena zavatra tsy hain'olombelona natao mihitsy no nataon'Andriamanitra tamiko. Tao anatin'ny taona maro nisy zavatra nandehandeha tany anatin'ny kiboko tany narary anazy io tao anatin'ny 20 taona teo eo narary anahy nandeha dokotera nitsabo nanao échographie nanao analyse fa tena tsy hitany echo tsy hitany analyse le aretina nandehandeha tao anatin'ny kiboko ka zany aretina zany nitondra tsy fahavanon'anaka tao anatin'ny kiboko ka rehefa niona tamin'i Jesosy nanantona mpanompon'Andriamanitra maromaro nitondra mbavaka ho ahy dia tao anatin'izay nefany manana ny fotoana ny Andriamanitra nanao ny adidiko ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay nitondra mbavaka koa nanao ny adidiny fa Jesosy niteny hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany dia nino natoky fa tsy maintsy miadidy Andriamanitra. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray pasteur moa izy io niteny tamiko hoe misy lehilahin'Andriamanitra manana fahasoavana amin'ny misy ianao io dia fa manantona azy ianao dia tsy iza moa le lehilahin'Andriamanitra fa Pasteur Isidore Andrianirina dia tsy nisalasala fa nitondra mbavaka aloha fa tsy mety zany raha tsy mandeha amin'ny fitarian'ny fanahy masina dia nandeha tamin'ny fitarian'ny fanahy masina moa za dia nakany any amin'ny Pasteur Isidore Andrianirina dia narako ny toro-lalana sy ny toro-hevitra toro-marika rehetra izay nilazainy tamiko nanao ny adidiny koa izy dia za koa namita ny adidiko dia tao anatin'ny 2 volana tapirin'izay dia ny tenin'Andriamanitra nomeny tamiko zany tena nitondra fahasoavana lehibe teo amiko sady nisitrana le aretina tao anatin'ny kiboko hatramin'izao tena tsy mahatsapa tsy maheno tsony hoe misy zavatra mandehandeha ao anatin'ny kiboko ao no sady nitoejaza nananaka dia zay zany ny fahagagana lehibe nataon'ny tompo tamiko ka mampahery anareo izay rehetra manana ka mitovy amiko na dia tsy manana ka mitovy amiko ary nareo fa mety hoe mikorotana tokantrano mety hoe misy aretina tsy hainy dokotera vahana mihitsy fa manome toky anareo fa ao amin'i Jesosy dia tout est possible tsy misy zavatra tsy possible zany amin'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra no ijoroko vavolombelona eto fa io zanako koa zany dia tanatin'ny taona maro tsy nahazo zanaka izy dia nivavaka foana izay mianakavy nivavaka tsy nitsahatra nivavaka ary misaotra an'Andriamanitra zahay fa tsy mba nandeha tany amin'ny fanompoan-tsampy zany mihitsy zahay na inona zany
ny zavatra ny seho na inona zavatra manakana dia tsy nanana saina hoe andeha anatona fanompoan-tsampy na renjaza azy na renjaza tsy nandananay mihitsy zany fa dia teny dia ny fanojo tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izy pasteur izy io dia nyresaka ny olana mahazo azy dia le mpanompon'Andriamanitra no niteny hoe tsara aminao manatona ny lehilahin'Andriamanitra dia pasteur Isidore zany dia nandeha tany izy rery no nandeha tany. Rehefa nandeha tany izy dia ny fanazava teo ny fampiresaka izy mianaka dia rehefa fampiresaka izy mianaka dia ny vavaka ho azy le mpanompon'Andriamanitra dia nanome teny ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny Exodosy 23-25 dia ny hoe manompo any Jehovah Andriamanitra ao dia tany haninao sy ny ranonao izy ary esoriny aminao ny aretina tsy isy afa-jazana ho mombo. Dia iny tenin'Andriamanitra iny zany rehefa mivavaka izy dia ampidirina ao anatiny ny tenin'Andriamanitra iny mivavaka isanandro dia akory ny fahagagana ny asan'Andriamanitra zay tsy takatry saina fa ny toejaza lezanao dia faly tena faly ary isaorako Andriamanitra avindrindra fa namaly vavaka izy. Faly miarabantsika rehetra izay manaraka nyity fandarana ity voninahitra ho an'Andriamanitra ny joroko vavolombelona eto feno fifaliana tokoa moa ary tena faly dia faly satria no ny nazahoany zandriko fahasoavana izay nazahoany an'io izany an'io dia tsy avy amin'iza moa zany fa avy amin'Andriamanitra dia voninahitra lehibe ho anazy irery ihany. Izy moa maro ny mpanompon'Andriamanitra efa nivavaka ho azy fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra moa dia samy manana ny fanomezam-pahasoavany daholo dia sendra zany izy nanantona ny Pasteur Isidore Andrianirina anisany manana fahasoavana zany izy amin'ny fahazahoanan'ilay zazakely dia faly tokoa moa ny fianakaviana rehetra satria nazo zaza izy afaka daholo ny aretina rehetra izay tao anatin'ny kibony dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehery.